Faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Miaraba manokana ny sampana vokovoko manga na trato izao alahady manga anio izao. Miaraba manokana antsika raim-pianakaviana rehetra ihany koa no izao andro ankalazana an'Andriamanitra manokana izao noho ny fetin'ny ray taona 2024 izao. Tsindriana araka izany fa iompana bebe kokoa amin'ny raim-pianakaviana ny afatra ho antsika anio, izay mbola anaty loha-hevitra hoe mihavana ao amin'ny Tompo. Fa amin'ny mahalahadiny sampana vokovoko manga na SVM, araka ny voalaza teo dia andao SVM telo no amtinantsika ny afatra amin'izao maraina izao. Hojerentsika avy hatrany ny perikopantsika androany eo amin'ny Zakaria 4:7-10. Tsy ho avy antsika vakiana akory fa raha fehezina amin'ny bokin'ny Zakaria ry havana dia azo antsoina hoe bokin'ny fanantenana, satria maneho manokana ny fitiavan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Ary raha ireo andininy hovakintsika teo ireo dia maneho ny maha-Andriamanitra marina azy ao anatin'izany. Maneho ilay Andriamanitra sady miteny no mahefa, ary sady mikasa no mana-tanteraka. Ary amin'ny maha-Andriamanitra marina izay dia mitady olo marina Andriamanitra ry havana, mitady olo marina Andriamanitra. Ary izay ilay SVM voalohany, say vavolombelona marina, say vavolombelona marina. Raim-pianakaviana dia napetrak'Andriamanitra ho loha mpitarika ny ankohonana. Na izany aza nefa dia tsy raim-pianakaviana manao izay tiany atao, fa raim-pianakaviana manao an'i Jesosy Kristy ilay fahamarinana ho lohany manoloana izany andraikitra izany. Hitantsika izany any amin'ny Korintianina voalohany 1:13. Voalaza ao fa Kristy ny lohan'ny lehilahy rehetra, lohan'ny lehilahy rehetra. Ary amin'ny mahaloha mpitarika ny raim-pianakaviana izay dia midika fa toeram-pahefana nametrahan'Andriamanitra azy ao. Saingy tsy fanapara-pahefana na fialangalanana fa fahefampitiavana, fahefampitiavana. Mazava ho azy araka izany fa raim-pianakaviana afaka ametraka ny Jesosy Kristy ho lohany eo amin'ny fiainana dia raim-pianakaviana efa vita fihavanana amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Noho izany, ny raim-pianakaviana say vavolombelona marina dia raim-pianakaviana mametraka ny Jesosy Kristy ho lohany eo amin'ny fiainana. Raim-pianakaviana mipetraka tsara eo amin'ny toerana nametrahan'Andriamanitra azy. Raim-pianakaviana mahafantatra tsara sady mandray ny adidy aman-draikitra tandrify azy. Araka izany, ny raim-pianakaviana say vavolombelona marina dia mitaiza ny ankohonany fa tsy miompy ny ankohonany, satria mamana sy mamelona ny maha-olona manontolo azy, mamelona ny maha-olona manontolo ny ankohonany, fa tsy ny ara-nofy ihany. Izany hoe aina, vatana, fanahy. Mamelona sy mamahana ny aina izy amin'ny fampivelarana amin'ny lafiny maro samihafa ny vady aman-janany, fa tsy manao izay mampikaikona azy, mampianatra, mananatra, midinidinika, mifanakalo hevitra, mifampandroso fa tsy hoe rehefa hibetsy sy haniraka ihany vao miteny ao an-trano ao, sanatria ny mamelona ihany koa dia mitarika ho an'ny hafa koa ao anatin'izany, satria sady tia ny fahamarinana sady mandeha sy miaina amin'ny fahamarinana koa izy. Izany hoe marina amin'ny fitiavana sy ny fifandraisany amin'ny vady aman-janany izy ary tsara fifandraisana koa amin'ny hafa. Araka izany dia modely izy ao an-tokantrano ary any ivelany izy tsy ahitana angano. Modely izy ao an-tokantrano ary any ivelany izy tsy ahitana angano. Izay ny SVM voalohany ry havana, say vavolombelona marina.
raha ny Matthieu 5:20 araka novakitsika teo indray a dia azo fitinina amin'ny hoe manimba ny toe-panahy ny fahatezerana. Manimba ny toe-panahy ny fahatezerana. Noho izany azo lalovana fa tsy tsara hitoerana. Azo lalovana fa tsy tsara hitoerana. Ny SVM hojerentsika ao anatin'izany dia hoe sokajy vonina mandrakariva. Sokajy vonina mandrakariva. Tsara marihana fa ny raim-pianakaviana sahy vavolombelona marina no afaka ho sokajy vonina mandrakariva. Vonina amin'inona nefa e? Raha io Matthieu ihany dia hoe voninanao dingana voalohany. Dingana voalohany. Ary ny fitiavana an'i Kristy ilay efa neken'olohany no manery azy anao izany. Izany hoe olona manana fiainam-pifonana, fiainam-pibebana eo amin'ny andavanandrom-piainany. Olona malaky miaika eo anatrehan'Andriamanitra izay lalan-diso nalehany. Raim-pianakaviana lim-pihavanana amin'Andriamanitra isan'andro izany. Ary arak'izany raha sendra misy fifanolan-kevitra ao an-tokantrano ao, dia izy ilay manao dingana voalohany fa tsy mpandingana ny lohany. Ilay manao dingana voalohany fa tsy mandingana ny lohany. Lohany izay voalaza eto moa dia Jesosy Kristy. Izany hoe raim-pianakaviana no, ilay raim-pianakaviana zany no mitarika ny resadresaka mitondra makany amin'ny vahaolana fa tsy miavonavina mampitombo olana. Satria ny ohatra navelan'i Jesosy Kristy ilay efa nekeny lohany dia ny fanetretena. Ny fanetretena. Ary aty amin'ny sehatry ny fanompona manokana, izany hoe ohatra aty am-piangonana, dia izy ilay feno fahamatorana. Asa, ndao resitsika ohatra hoe tsy lanina hoe tsy naharesy lahatra maro ny hevitra narosony ohatra, fa tsy izy mihitsy akory ny anao hoe zatsy hiala, na hoe zatsy anao tsiny, fa izy ilay mahatakatra hoe Jesosy Kristy ilay efa nekeny lohany no tompon'ny asa ka maniraka azy. Ka ilay hoe zatsy anao tsony lasa miova hoe Jesosy izao mifotony. Ny raim-pianakaviana vonina mandrakariva zany dia ilay afaka mametraka fanontaniana amin'ny tenany hoe inona ny tombontsoa afaka omeko ny vadiko na ny zanako amin'ny fananany ahy. Dia ohatran'izay koa amin'ny fifandraisany amin'ny hafa. Fa tsy hoe inona ny tombontsoako amin'ny fananako ny vadiko na ny zanako na ny hafa e. Izany hoe afaka miaina ilay fitiavana manolotra fa tsy miandry tolorana ihany. Izany raha teo no iriko any an-tanànantsika raim-pianakaviana manokana an'io hoe andao sika tonga dia anao fampiarana. Matetika manko amin'ny vanim-potoana manokana fetiny iray ohatran'izao, miandry fanomezana tsika ao an-trano ao. Fa za teny amintsika hoe andao tsika raim-pianakaviana no hanolotra fanomezana manokana ho an'ny ao an-trano, ho an'ny ankohonantsika. Ary ataontsika miavaka izany satria tsy fanomezana ara-materialy fa SVM. Sava-volombelona marina ary sokajy vonina mandrakariva. Fa sy ny SVM fahatelo ho fanampon'izany ry havana dia araka ny ao amin'ny Korintiana faharoa 7:1-12 araka ny perekopantsika ihany. Veloma narahana tsodrano ary mifono fampaherezana ny nataon'i Paoly tamin'ny fiangonana tao Korinto. Antso amin'ny fifaliana, firaisan-kina, fifampihavanana ny votoatin'izany. Inona ny SVM ao anatin'izany? Sary, voa, mendrika. Sary, voa, mendrika. Ny raim-pianakaviana sava-volombelona marina no afaka sokajy vonina mandrakariva ka ho tonga sary, voa, mendrika.
Maninona moa no lazaina hoe sary? Sary satria manao an' Jesosy Kristy ho fiainany. Mametraka an' Jesosy Kristy ho fitaratra eo amin'ny fiainana izy. Izany hoe raim-pianakaviana mitombo amin'ny fanahafana an' Jesosy Kristy isan'andro, hany ka raim-pianakaviana ahitana voa azo tazana eo amin'ny fiainana ary mipakatra any amin'ny taranany izany. Izany hoe raim-pianakaviana miaina sy misitraka ny vokatry ny fanahy izay tany saina ao amin'ny Galatiana 5:2. Olona mandeha amin'ny fitarihan'ny fanahy masina ka mifady ny ratsy fa mihazona ny tsara. Olona manao ny sitrapon'Andriamanitra ho fivelomany tahaka an' Jesosy Kristy araka ny ao amin'ny Jaona 4:3 hoe ny aniko izy dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Araka izany amin'ny maha sary voamendrika azy dia voa maharitra mandrakizay no afafiny eo anivon'ny ankonany, satria raim-pianakaviana afaka mampita fa tsy ny vola aman-karena, tsy ny diplôma na ny fahaizana mampahalalana, tsy ny toeram-boninahitra eo amin'ny fiarahamonina, tsy ny traikefa-na ny toy izany no mamahatra mahizy ny olona ray manontolo izany, fa ny mahazanak'Andriamanitra azy. Mahazanak'Andriamanitra azy. Mampandova n'Andriamanitra azy sady mpiray lova amin'ny Kristy. Ny raim-pianakaviana sary voamendrika izany dia raim-pianakaviana mahafantatra tsara ny antom-pahavelomany sy ny antom-pisiany. Raim-pianakaviana sary voamendrika dia miray safidy sy miray fomba amin'Andriamanitra ary mitaona ny ankohonany amin'izany ihany koa. Olona mitrandraka sy mikendry izay hahafaly an'Andriamanitra hatrany amin'ny fiteniny sy ny ataony izay saininy. Araka izany izy dia afaka mitia ny hafa amin'ny solomason'i Jesosy Kristy fa tsy amin'ny solomaso izay mahazatra ny olona akory. Izany hoe raim-pianakaviana afaka mijery miabo amin'ny fifandraisany amin'ny hafa fa tsy mijanona mibanjina amin'ny fahalemen'ny hafa. Raha mitemo isika hoe ny hafa dia ny ao anatin'ny ankohonana ny voalohany tiany ambara amin'izany izay vao ny any ivelany. Ohatra raha mba mitositosy aminy izany ny vadiny ohatra na ny zanany dia tsy izy ilay eritreritra hoe angatakinina indray ary ty, fa afaka hijery kosa hoe misaotra anao Jesosy fa manana vady na zanaka mbola afaka mitositosy ahy. Raim-pianakaviana mpizara teny mamy fa tsy mpamafy teny mahamamo. Izany hoe teny miaro tambitamby, fampaherezana, tsodrano, fankasitrahana, fa tsy fandatsana na fanambaniana na fanompana sy ny sisa. Ry raim-pianakaviana mahalala an'i Jesosy Kristy, sahiva volombelona marina, meteza sokajy vonona mandrakariva ary miseho ho sary voamendrika. Mety hiteny ianao hoe za efa izany mihitsy ka? Ie, tsara izany saingy miambena fa voasoratra hoe izay manao azy fa efa mijoro tsara dia ao izy hitandrina fandrao lavo, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Mety hiteny koa ianao hoe efa fantatra izany e. Tsara izany saingy nanao ahoana ny fampiarana azy, satria tsara ny fahalalana saingy tsy ampy fa sarobidy no miroso amin'ny fankatoavana na ny fandraisana dingana. Koa miorena tsara fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Mety hiteny koa nefa ianao hoe aleo ihany ny fiainako amin'izao fa maninona moa e? Ie, azonao atao tokoa izany saingy izao miantso anao Jesosy Kristy, anaka atolory ihany fonao, ary koa hoe izay manantona
tsy mba ho laviko mihitsy fa izay mahatratra amin'ny farany no vonjena. Fa na iza koa nefa ianao nandre izao afatra izao io dia tadidio fa mila anao mpiara-miasa aminy i Jesosy Kristy. Mety ho reny ianao, mety ho zanaka ianao ka miteny hoe ny ahy efa ao tsara ny vatoko ka, ny anay efa ao tsara dadanay ka, dia rao ny tompo fa tsara izy ary mivavaka aza mitsahatra mba ho tehirizon'ny tompo ao anatin'izany izy. Mety hiteny koa ianao hoe ka ny vadiko mbola lavitra e, sarotra be ne izany e, na ka i dadanay tsy hany mihitsy e, tsy amin'izany mihitsy izy. Tsaroa fa izany mihitsy koa no nametrahana Andriamanitra anao ao anatin'io ankohonana misy anao io. Ianao mihitsy ny tian'Andriamanitra ampiasaina mba hahatonga ny vadinao na ny rainao olona ankasitrahana eo mason'Andriamanitra. Aza-kivy. Fa raha mbola misy koa fofinaina dia mbola misy foana antenaina. Antsoina raha teo ianao hiain'ireo SVM ireo mba hamora ny fitaomana azy ho amin'izany koa. Raha mpianakaviana mahatsiaro irery kosa nefa ianao dia tsaroa fa Andriamanitra ny fahafenoana ny Andriamanitsika afaka mameno mibanga eo amin'ny fiainanao izy. Mety hiteny koa nefa ianao hoe ka ny ahy na i dada na i mama samy efa tsy eo intsony. Tsaroa fa ilay Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra etỳ an-tany ka hatrany an-danitra dia tena dada tonga lafatra kanefa ihany koa manana fondreny mahatoky. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen.